izao no ahy mitandrina ny didinao aho. Salamo fa 8:10 andiny fa 1:10. Fatrapikatsaka fahasambarana isika rehetra, ary ny olona rehetra eto ambonin'ny tany dia mikatsaka ny fahasambarana. Zany no antony ianarana, zany no antony iasana. Inona no tena fahasambarana? Ilaintsika katsahina isan'andro ny tena fahasambarana marina araka an'Andriamanitra. Be dia be ny mikatsaka fahasambarana amin'ny fomba heveriny fa ahitana fahafinaretana sy hamaly ireo filàna ilainy andavanandro. Maro ny eo ambany vahoan'ny friharian'izao tontolo izao sy ny rehaka momba izao tontolo izao, ka izany no heverina hoe fahasambarana. Mitady ny fomba rehetra hahafa-po ny filàna izy ireo, ary ireo olona izay miantehitra amin'izany dia ho faty vokatra izany toe-javatra izany, satria ny fahasambarana eto amin'izao tontolo izao dia ny frihan'ny nofo sy ny filàna arak'izao tontolo izao. Inona no tena fahasambarana marina? Fahasambarana marina dia tsy inona fa ny fananana fahafam-po araka an'Andriamanitra. Izany no fahasambarana marina. Ahoana ny ahitana ny fahasambarana marina? Manondro ny loharanon'ny fahasambarana marina sy ny fomba ahazoana izany ny fiainan'i Jesosy Kristy. Manondro lalàny tokana izay mivantana mankany an-danitra ny fiainan'i Jesosy Kristy. Maro ireo fakapanahy izay mety taona ny antsika, ny tanora, ny olona ho any amin'ny fahaverezana. Ny ambaran'ny tenin'Andriamanitra dia manao hoe maro ny lalana heverin'ny olona ho mahitsy, kanefa mivarina ny akady izany toe-javatra izany. Ary eo indrindra no ilantsika fianteherana sy fahamalinana fatratra eo amin'ny fianarana ny tenin'Andriamanitra. Amin'ny fanaranam-po feno amin'ny ota dia lasa mandoto ny fahadiovana ny olona maro, ka dia simba ny fitondran-tenany, simba ny fahamarinana, ary simba ny hoaviny mandrakizay. Tsy maharitra eo amin'ny fifehezana izay takian'Andriamanitra mba hivelomany ny zanak'Andriamanitra sy ny kristianina maro izy ireo, fa mandray tsoan-kevitra amin'ny alalan'ny fetin'izao tontolo izao, amin'ny alalan'ny fifaliana izao tontolo izao, ka izany no heveriny fa fahasambarana. Inona ary no vahaolana? Raha te hahita soa indrindra eto an-tany isika, ny ankizy sy ny tanora, dia aoka hitady izany ao amin'ny lalàn'ny fankatoavana sy ny fahatokiana an'Andriamanitra. Ny fahasalamana tsara no harena lehibe indrindra eto an-tany, ary vidim-bola, vidin-dafo ny fahasalamana. Amin'ny fandosirana ireo tsy fahalalana onona sy fahazotonkomana mitarika ho amin'ny filàna arak'izao tontolo izao, dia hitondra fahavoazana goavana ho an'ny taranak'olombelona. Raha tiantsika ny ho sambatra marina, raha tiantsika ny hanana ny tena fiadanana marina, dia tokony ho katsahintsika amin'ny fifaliana izay anatanterahana ny adidintsika isan'andro, adidy ara-pahamarinana. Tokony ho katsahintsika mandrakariva ny amin'ny fanaovana am-pahatokiana ireo asa sy fianarana izay nankinina tamintsika, ka ny fontsika sy ny fiainantsika dia atao mifandrindra, mifanaraka amin'ilay modely tonga lafatra dia ny an'i Kristy. Izany no tena fiadanana marina. Be dia be ny fanandramana azo resana ny mahakasika an'izany. Ny hoe tsy ao anatin'ny vola, tsy ao anatin'ny harena, tsy ao anatin'ny hatsaran-tarehan'ny fahefana ny zavatra heverintsika fa mampilamina ny fiainantsika eto amin'izao tontolo izao. Tsy izany no tena fahasambarana, fa ny miaraka amin'i Jesosy. Izany akory tsy midika hoe tsy tokony hitady vola isika, tsy tokony hianatra mafy, tsy tokony hianan-karena. Tena tokony izany mihitsy zanak'Andriamanitra, fa tsy manankina ny fiainana sy ny fo amin'ireny toe-javatra ireny. Ny ambaran'ny tenin'Andriamanitra amin'ny Salamo 7:1-5:10, efa novakitsika teny am-piandohana: izao no ahy mitandrina ny didinao aho. Tsy misy afa-tsy ny fahatokiana no ahatonga antsika hanana fiadanana, fahasambarana. Fahatokiana an'Andriamanitra, fandehanana amin'ny fahahitsiana sy ny fahamarinana eo amin'ny fiainana amin'izao tontolo izao, izany no tena fahasambarana.
Irinao ve zany mandraisa fanapahan-kevitra, nandeha andray fanapahan-kevitra isika fa hiantoraka isan'andro eo amin'i Jesosy Kristy. Hivavaka isika. Tombon tsara any an-danitra misaotra anao zahay. Natorinao anay, naverimberinao taminay ny tena fahasambarana marina. Ampio zahay mba hahatoky anao Jesosy eo. Hanolotra ny fiainanao anao ka eo aminao misy ny fahasambarana azo antoka mandrakizay ary mampilamina ny fiainanay. Ampio zay ametraka ny fiainana eo am-pelantananao amin'ny anaranao Jesosy Tompo. Amen.